tena lehibe indray lasa ny babalala ny amintsika amin'izao fotoana izao a dia faly be mihitsy indray ny tenako a mihaona aminao eto androany anatin'izao fandalantsika vavaka fiambena izay raha nao fandarana andramoka izao a ny akiradio a ny mpikambana tanaty vavaka fiambena dia indrindra ny groupe izay mare izay miaraka aminay foana isan'andro a manototosan'izao fandarana izao dia faly be indray ny tenako mihaona aminareo eto androany ary matoky dia matoky a fa ifampahery a amintsika eto indray a amin'ity androany ity dia arabaina ianao raha tonga eto androany ary raha voandroany tonga dia tetenanao hoe tsy kisendrasendra na tongavina teto a fa tena misy raha ilan'ny tompo anao dia faly koa mahitana rehetrarehetra rehefa elaela tsika tsy mifankita dia tonga indray ny fotoana izay ahafahantsika mifampahery amin'ity androany ity ka dia ny fiadanan'ny tompony eo amintsika rehetrarehetra izay tonga eto androany arabaina manokana zoko felinarakoto izy no niditra voalohany teto androany dia mazava ho azy moa fa dia mena azy nitsodrano mahafinaritra be hoe tena ho takany akasitrahan'Andriamanitra ny mpanatitra benany na akasitrahan'Andriamanitra ny fatongavana eto androany nabavy felinarakoto dia ho tahian'Andriamanitra hatrany hatrany amin'ny lafindrindra dia mankasitraka anao tonga miaraka aminay eto koa amin'ity androany ity dia fiadan'ny tompony eo amintsika rehetrarehetra dia tahiny tompo ihany koa ranabavy mami niditra faharoa teo androany dia ao ihany koa ranabavy Lovely tonga soa ranabavy Lovely Tina Erika Raka Andoandry Fontaine Lalanirina efa niova zany fa tsy misy fitotsony efa tsy misy efa madama Fontaine Lalanirina ranabavy Lala zany zanaky ranabavy Felinarakoto ranabavy Lina Atsanandria Madagasikara Itody Raoniso Rodine Marie Tsiry Amboaramiel ao ihany koa ranabavy Zamina efa tonga izy Nicole Vanjaniana artisanay de Madagasikara Lovely Tina Itody Raoniso Erika Raka Soameva Marina Tianata Injesosy Rodine ao ihany koa faly be fa tafaony eto indray tsika eo izy ranabavy Lina zay koa faly ranabavy Rantanina Marie Charline Marijo tonga soa Niana Mahiny soa Mani Nico Angela Io Bette Sava Yama Faly Raheritovo Kadaka tonga soa Berta Tojo Mikael Angela Io Mami efa narabeko teo Eliana ranabavy Aina tonga soa daholo Verselina Fintso Kodaleoni Yama tonga soa Becky Rolande Wendy ao ihany koa Kodaleoni tonga soa daholo tsika rehetrarehetra Zaskapatitry pause 30 minutes ianao ao fitatsika anatin'ny 30 minutes ny fandarana dia tsy mbola tenininy ianao ranabavy Marina Tiana Injesosy ao ihany koa ranabavy Mama Valentina tonga soa Razana Monika Fabiola Zanaka Andapa Injesosy tsika rehetrarehetra faly be mahita anareo ary matoky fa ifampaherentsika amin'ity androany ity dia maharitatra amin'ny farany dia teteny aminareo hoe raha tonga eto ihany dia araroty ny fotoana ahafahantsika mifampahery angaloatsiro ny tenin'Andriamanitra fa ilayntsika ny tenin'Andriamanitra ary fotoana ilantsika tenin'Andriamanitra izao fotoana izao ka dia tahin'ny tompo aniry fahazavana zanaky ranabavy Nirina izy io zany hoe niaisin'ny ranabavy Zamina Naël Macrine Sandola vohitako mihitsy mesagenao ranabavy Marina mba afaka andefasanao message hoe mampionona azafady satria za mbola hita anaty fandarana dia tsy afaka mamaly dia andefaso message mampionona dia izy toy mamaly anao zao dia zao izy koa mbola sy narabeko teo Mama Valentina Injesosy daholo isika rehetrarehetra dia ao ihany koa androany moa tsika dia iaraka amin'ny ekipa iaraka amintsika androany ranabavintsika Lina no hivavaka fanombohana dia hitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra androany ranabavy Kadaka ary hitondratsika anatin'ny vavaka ao amin'ny firenena ranabavy Erika
zay nikaperaka amintsika eto andrany mamy sy randrita iny Jesosy tonga soa dia avy hatrany atsika dia andao hiditra anatin'ny anomboka ny fotoana aloha ametraka ny fotoana ampiatan'Andriamanitra dia andao antsika anao an'ity entiny ranavavitsika liana anaty vavaka fanomboana metrahana zao fotoana zao eo ampilatanan'Andriamanitra. Manahoana ny fahenoanareo maheno tsara ara-dalàna ohatry ny taloha ihany ve nareo tsisy fiovana ve ny fahenoana sy ny fahitanareo anay sa mety hoe misy zavatra tokony hatsaraina atao aoriana ny fifindrana fa dia faly aloha tao anatin'ny herinandro tsika tsy niona dia herinandro mahery kely tsy niona tao anatin'izao fandaharantsika satria somahery ntsika nefa tsy nanana tsy niaraka teto dia faly ndray mbola mahita nareo tonga sao mahatsara eto dia fampaherentsika androany ndao ary hivavaka arytsika maheno tsara mety tsara ndao ary misaotra indrindra fa misy commentaire ohatry ny mety tsy hitako zany izy aleniteny hoe maheno tsara ya maheno tsara izy aleniteny hoe za tokoa pastera ohatry ny tsy hitako zay misy ohatry ny olona vaovao mantsy aloe anao fa maki an'izany dahiny tompo ianao aloe sa ahoana fa maki an'izany oe tsy ahoana fa maki an'izany fiteninao zany tonga soa ianao androany anao vao hitako androany vitan'izany anarana zany dia tonga soa ianao faly be zay miaraka aminao eto androany dia maritatra amin'ny farany aloe dia raha notonina ihany koa tahiny Jesosy ihany koa ny aina maheno soa faly koa zay mahitanao lasa tsara be misaotra indrindra dia tahiny Jesosy ary ndao ary tsika misaotra ihany ndao ary tsika tonga dia hiditra amin'ny avetrany mivavaka metraka ny fotoana am-piatan'Andriamanitra dia aveotsika hieno hira dia tonga dia hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika ao aorianan'izay tahiny tompo ary ranabaviliana anao ny fitenenana amin'ity androany ity vavaka fanomboana. Tahiny Jesosy pastera dia tahiny Jesosy tsika mianakavy izay miaraka manaraka anay izao vavaka fiambenana izao dia raisiko fahasavanao mandrakariva ry havana malala no manantanteraka izao asa an'Andriamanitra iarahantsika manao izao ka dia manasantsika araiky hivavaka indray ary. Jehovah Ray Masina tsara indrindra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy dia faly tokoa Jehovah, faly ary tena faly tokoa izao mbola afaka miresaka aminao izao. Dodina tokoa izay Jesosy dodina satria rehefa avy mitototona andritry ny tontolo andronay ity izay tsiraray avy reto na tamin'ny asa na tamin'ny fianarana izany sisa rehetra niraikitra nomenao anay tsiraray avy no totosanay avokoa izany rehetra izany nandritry ny tontolo andronay ary ankehitriny izay dia mahay tokoa ny ihain'ny teninao satria miresaka aminay indray ianao amin'izao takariva izao ny zavatra mbola ampitainao aminay tsiraray avy indray ho anay rehetra izay manatrika eto sy izay rehetra mbola ny an-dalana any Jesosy dia angatahany aminao mba ho totosa tsara eto aminay ka mba aheno izany hafatra ampitainao aminay izany. Olombelona ihany anefa izay Jesosy mahatsapa hoe tsy mendrika mahatsapa hoe malemy noho ny atsoana izay nataonay tsiraray avy ko mangataka ny famindraponao Jesosy mangataka ny famelan-keloka avy aminao noho izany tsy fahatanteranay tsiraray avy izany fa ihany koa dia mangataka ny fanahy masinao hikasika anay tsiraray avy reto Jesosy ho anay rehetra izay nomenao anjara indray amin'izao takariva izao ao ny pastera izay amelabelatra ny toriteny ny mitondra ny toriteny androany dia eo ihany koa ny vavaka amin'ny firenena tsy adino ihany koa ny famintinana amin'ny teny frantsay ny vavaka izay atao Jesosy malalo eo ihany koa izay rehetra mihaino na aiza n'aiza misy anay tsiraray avy mihaino sy manaraka izao vavaka izao dia ny fanahy masinao anao ka andrakotra ny tsiraray avy hatramin'ny fitaovana rehetra izay ampiasany akoa Jesosy dia raisan-tanana tompon'ny connexion anay ny telefony ny ordinateur ny inona fitaovana ahafany mihaino ny teninao amin'izao takariva izao
dia mangataka aminao izay mba horakofanao amin'ny rahanao Jesosy ny fanahy masonao ny kasika ny tsirairay avy ka tena hoe tsy ho toy ny diranay teto ny voanay Jesosy fa azo heritsaina herim-batana indray izahay hiatrehanay ny fiainanay dia matoky ianao izahay Jesosy matoky ny fanatrehanao matoky fandray tanana feno izao vavaka iarana manao izao anao dia voninahitra teo anao irery ihany. Aleloia, amen. Aleloia, sotratsika n'Andriamanitra izany vavaka matsiro mamy nentin'ny ranabavitsika Lina izany. Zizi Carla ao ihany koa mampionina Eve Manambotsoa, Andrina Suzelle tonga soa daholo isika rehetrarehetra Fabio Razanaka Andapamoa efa narabaiko toy ihany koa. Aleloia, misaotra ranabavy Linary dia Andriamanitra manankirepasoavina ane tena hoe amaly fitianao tamin'ny asan'Andriamanitra izay nataonao teto tamin'ity androany ity dia mahereza hatrany dia ny tanan'Andriamanitra hikasika anao sy izay rehetra momba anao dia mahereza hatrany hatrany. Aleloia. Itody Rahonoso, Angela Io, Andondry, Marijo, tahin Jesosy daholo ianareo sy mbola mety tsy voarabako teo. Andao ary tsika eno hira anankiray tsika atolotra tsika fitiavana be ty hira ity za ty teny aminao hoe rehefa mandalo fotoana ianao ahafahanao mihaino tenin'Andriamanitra dia anohy fa indraindray ary aza atao tsinitsininy fa tsy haintsika na sao io ny hafatra farany ny hira anankiray izay ny hira hoenotsika eto androany. Misy pastera namana izay sendra tsaroako eto maheno anao an'ity tsika fa io pastera io zay fa na tamin'izy mbola tsy pastera dia mpaniratsira ny olona mpitoro teny ny andalany ireny fa tena hoe misaotra anareo raha hitanareo niova le izy mahafinaritra be izany misaotra dia mpaniratsira dia ohatra hoe mitoro teny ny olona dia tsiratsirainy fa nisy olona amin'izay nitoro teny Ray Andro dia mitoro teny zany ilay vehivavy dia tadidiko foana zarateny any an'iny dia makeo alohan'ilay olona mpitoro teny izy dia ataony izay déconcentrevana ny olona zany dia ilay olona mitodika amin'ny olona dia izy mitodika amin'ny olona indray ilay pastera tamin'izy mbola sy pastera zany dia ilay vavy mitoro teny amin'ny olona izy indray miteny amin'ny olona hoe ohatrany hoe maniratsira dia nisy olona tamy avy any nanontany hoe fa misy inona tenen'ny olona io dia zao tenen'ilay ranamana vadiony izy ohatr'izay mihitsy teneny vadiony izy fa mitady vady zay zany efa niratsirana nataony dia vao niala teo izy ry havana nisy camion tapaka frein avy tany ambony tany to tapaka frein dia nandeha namono olona dia izy nitsin'ilay camion tafiala kely fotsiny ny olona teo akaikiny ny maty dia tsy maty izy vao avy miteny aloha hoe vadiony izy ohatrany ny amin'izay dia to dia tsy maty izy dia taorian'izay izy tena tonga saina be mihitsy raha mba maty teo moa zaho nozy izy dia maty teo ampaniratsiran'Andriamanitra niova fo izy zao izy lasa pastera efa pastera izy zao raha izay tokoa moa zany no afatra farany eno io nitsiratsirainy nataony tsinitsininy io nefa izy nandao amin'ny tany dia ahoana zany fa ianao mbola manam-potoana ndao ataontsika ty hira mahafinaritra be ty tsarovako manokana Andrala Jonathan fa izy moa dia mpitondra hira matetika eto amintsika eto dia izy mba nitondra nyteto voalohany indray koa dia atolotra antsika mpitiavana be ity hira ity dia samy isaintsaina n'izany tononkira izany tsika hoe sao mba zao aniora farany. Alléluia.
fariva izao miamaizinako tambitamby malefaka no entiny zaozao no farany zaozao no farany zaozao no farany indro miantso anao izy anio kavaly zaozao no farany efa niantso anao izy izay elizay hoy anao miantso e rampitso anga mbola miantso anao izy anio kavalio zaozao no farany zaozao no farany zaozao no farany indro miantso anao izy anio kavaly zaozao no farany misy fotsy vangia intsony anye fomidятrizay mamanala toko tsy namalila iantso hoevohay ao kanjo izay lay no farany kanjo izay lay no farany kanjo izay lay no farany mbola miantso anao izy anio kavaly zaozao no farany zaozao no farany zaozao no farany mbola miantso anao izy anio kavaly zaozao no farany. Alléluia. Somba zao ny farany le hira dia raiso ny tenin'Andriamanitra. Io ny tenin'Andriamanitra fa tenin'Andriamanitra mahasoa ny fiainantsika ary ny antson'Andriamanitra io dia Andriamanitra miantso atsika tsy ho vonoina akory fa miantso atsika ho tiavana. Tsara le hira, tena tsara iny hira iny isaoranareo ihany koa mankasitraka. Filazan-draharaha kely aloha, misy filazan-draharaha kely mantsy eto amintsika eto anareo izay vao teto.
zao vao azo mena ny tena mampangoritsina le iry vera zao tokoa moa zany ny antso farany be de be ngeravana ny olona atsoan'Andriamanitra isan'andro ketsika ianao misoran'Andriamanitra raha vo antso soran'Andriamanitra ianao raha nanohana ny antso fa maro no natsonina tsy namaly fa zao izy vao miantso antson'Andriamanitra efa ny amin'ny fotoana tsisy azon'Andriamanitra atao aminy intsony mampalahelo fa ianao izany olona vavao tonga ora napavy Lina zany arabenao zany Arson Dorette tonga soa koa ianao fa alibe zay mahita anao de tonga soa de maharetatra amin'ny farany zao afaka manome daty amin'ity afaka androany moa tsika zao firy androany zao tsika 21 de amin'ny herin'ny larobia zany hoe amin'ny 30 ho avy zao 30 marsa 31 marsa zany hoe larobia lakamisy zoma sy sabata zany hoe 30-31 marsa de 1er 2 avril de anaraka séminaire anankiray tsika ile séminaire tsika efatrandro zany izy io larobia lakamisy de zoma ary faranatsika ny sabata loha hevitra anankiray takany nanaovantsika ny Gilgala tamin'ny 2020 ihany 2020 tsika nanao ty Gilgala iny no anaovantsika n'ilay séminaire zany tsy herinandro fa efatrandro halleloia omany zany fotoananao larobia 30 de lakamisy 31 de zoma 1er de faranatsika ny sabata 2 ka io sabata io amin'ny 2 avril de faranatsika amina fifadikanina io séminaire io izay fifadikanina tena namasinantsika tena bebe kokoa hidirantsika amin'ny Pasika izay ho tanterahantsika amin'ny 15 avril izay efa nentanina tamintsika teto foana moa de amin'ny 15 avril tsika anatanteraka Pasika alimbavaky ny Pasika ny 15 avril ho tanterahana ato tokantranonay izy io anao alimbavaky tsika de ny sabata tsika anao sabata takamazaza de farana anomboantsika ny andro firavoravona takany tao amin'ny baiboly ny andro alahadiny io zany hoe 15 Pasika 16 sabata de 17 zany sady ankalazantsika amin'ny fitsanganan'i Jesosy io de zay zany no fotoana irahantsika fotoana miavaka ireo de io séminaire io ho faranantsika amin'ny fifadikanina sady atsika atao amin'ny groupe fandraisana mpanasan'ny tompo izy io satria sabata voalohany amin'ny volana de faranantsika amin'ny fifadikanina de faranantsika amin'ny fandraisana mpanasan'ny tompo ao aorianantsika miomana tanteraka satria manana herinandro mahery sisitsika ao anatin'io hiatrehantsika ny Pasika zany hoe hianomanantsika ny fo sy ny saina sy ny fanahintsika anatanterantsika ny Pasika halleloia zava-dehibe daholo ireo zavatra ataontsika ireo ka de zay zany ny filazana ho ataontsika ireo ho voninahitran'Andriamanitra zay ny hoe lafandoaritsika hiditra amin'ny tenan'Andriamanitra hitondra tenan'Andriamanitra amintsika eto raha navavitsika kadaka fa ao aorianan'ny toriteniny de takany mazatra miverina eto ihany mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra ka de minofinaritra tsika rehetrarehetra aza atao mahataitra anao raha misy feonjazakely aminao fa mba mitoriteny ao koa linao kely eno kely ao ny feoan'ny linao kely fa zay moa ny atsika eto reny mpianakaviana daholo reo manao toriteny reo de eo mareny mpianakaviana azy misy zazakely eo akaikiny de aza atao maneringiranao fa le afatra ny jerentsika minofinaritra ary de raha fezany verina eto mamelabelatra ny tenin'Andriamanitra tany tompo ary raha nambavy-kadaka anao ny fitenenana mahereza daholo tainy tompo pastera de tainy tompo atsika rehetra manaraka zao vavaka fiambenana ariva zao indray de falinjay ny tenako rehefa malala izara ny toriteny amintsika amin'ty ariva ety zany de ho hitantsika ao amin'ny ohabolana toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo ohabolana toko 7 andininy voalohany ka hatramin'ny faharoambin'ny folo rehefa hitantsika zany rehefa malala de ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny soramandry eo ambony famporisiana hitondra tena tsara anaka aza manadino ny lalako
fa aoka ny fonao hitanjina ny didiko fa andro maro sy taona efa ela iainana ary fiadanana no anampino anao. Aoka sy andao anao ny faminjam-po sy ny fahamarinana. Afehezo eo ambozinao izany ary sorato ao amin'ny fonao tahaka ny amin'ny vato fisaka, ka dia azo fitia sy fahalalana tsara eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona ianao. Matokia ny Jehovah amin'ny fonao rehetra, fa aza miankina amin'ny fahalalanao, maneke azy amin'ny alianao rehetra, fa izy andamina ny lalanao. Aza manao anao hoendry, matahora ny Jehovah ka mifadia ny ratsy, dia ho famelombelomana ny nofinao izany, sy ho fanamandoana ny taulanao. Mankalazaha ny Jehovah amin'ny fanananao, sy amin'izay voalombokatrao rehetra, ka dia ho feno ny tafotafo ny fitoeram-barinao, ary ohatra ny ranomboaloboka amin'ny vata fanatazanao. Anaka, aza manamavo ny famaizan'ny Jehovah, ary aza tofoka amin'ny fanalarana, fa izay tian'ny Jehovah no anariny, dia ho tahaka ny ataon'ny ray aman-dreny amin'ny zanaka tiany. Alleluia, amen. Izany tenin'Andriamanitra izany indray ry havana malala no entiko mitsika izaraina amintsika amin'ity hariva ty. Eto moa Andriamanitra ry havana dia miteny hoe famporisiana hitondra tena tsara. Izany hoe maniraka antsika Andriamanitra ry havana amin'ny fitondran-tenantsika tsirairay avy. Izany hoe inona moa zany hoe mitondra tena tsara zany? Amin'ny fahamontinana hitondrana ny tenantsika tsirairay avy. Eto koa Andriamanitra miteny hoe fa aoka ny fonao hitanjina ny didiko. Mazava ny tenin'Andriamanitra eto ry havana malala. Aoka ianao hitanjina ny didiko. Izany hoe aiza moa zany hoe didin'Andriamanitra zany? Aiza no ahitantsika ny didin'Andriamanitra zany rehefa malala? Ao anatin'ny Baiboly, ny zavatra izay tian'Andriamanitra ho tenenina amintsika rehetra ry havana malala no ampitain'i Jehovah amintsika rehetra, dia aiza ao amin'ny Baiboly no ahitantsika an'izany ry havana? Ao ny ianarantsika ny lesonantsika. Ao anatin'ny Baiboly no isotonantsika ny lesona rehetra izay ampiatrany eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Hoe tandremo ny didin'Andriamanitra ry havana e, satria ny didin'Andriamanitra ry havana, rehefa manaraka ny didin'Andriamanitra io tsika, dia lava ny andro iainantsika, satria ao amin'ny didiny ao ny zavatra lesona rehetra rehetra. Rehefa voaraka atsika zany rehetra zany, dia ho lava ny andro iainantsika ry havana. Ary ny fiarahana amin'ny Andriamanitra ry havana malala dia tena mampiova ny fiainantsika. Na io fiainanao io ndraika sika ry havana malala, hoe maninona ny fiainako tsy mba mety mivoatra, maninona ny fiainako toa tsy mety fa toa eo foanany eo, tsy miova mihitsy, satria tsika mbola tsy ao anatrihan'Andriamanitra ry havana. Fa rehefa miara-dia amin'Andriamanitra isika, rehefa manaraka ny didin'Andriamanitra, ary zany rehetra zany ka ataonao amin'ny fonao madio manontolo, dia ho hitanao ny fiovanao ry havana. Miova ianao rehefa arahinao io didin'Andriamanitra io, ka mitandrina ny didintsika. Tsika olombelona ry havana dia mbola variana amin'izao fiainana tontolo izao. Tsy mijery akory fa ao anatin'ny Baiboly eny misy ny didin'Andriamanitra amin'izay zavatra iainantsika eto ambonin'ny tany. Fa variana amin'izao fiainana amin'izao tontolo izao. Eto Andriamanitra ry havana dia miteny izy hoe mitandrema ny didina, ary ataovy amin'ny fonao manontolo izany. Eto Andriamanitra ry havana malala dia miteny aoka tsy andahoanao ny faminjam-po sy ny fahamarinana. Izany hoe aza miala amin'ny fahamarinana ry havana, manaova marina, ary mamindra fo amin'izay rehetra ka hitanao mety amindrana fo ry havana malala. Fa zany dia ao anatin'ny didin'Andriamanitra koa izany. Fehezo izy ny afehezo eo ambozinao izany.
ataovy zavatra fehezina riavana, ataovy eo amin'ny fehezina eo am-bozonao, izany hoe amin'izay fatory tsara, amin'izay tsy miala eo anatrianao riavana ny tenin'Andriamanitra, fikiro tsara ny tenin'Andriamanitra. Ataovy ohatran'io collier nataonao taloha io tsy miala aminao io, de ataovy ohatran'izany koa ny tenin'Andriamanitra, esory io zavatra, io collier mihodinodina amin'ny tendantsika io, de solovy ny tenin'Andriamanitra riavana, amin'izay tsy miala amintsika intsony. Ary soraty eo amin'ny fonao tahaka ny amin'ny vato fisaka, izany hoe ataovy izay jirany ao amin'ny fo tsirairay fotsika riavana malala, ny tenin'Andriamanitra io. Fa de Andriamanitra de mifitiantsika manjakariva, omeantsika izy fahalalana tsara izay manaraka ny tenin'Andriamanitra. Hoe matoky an Jehova ozy ny amin'ny fonao rehetra. Eto Andriamanitra riavana de miteny hoe mangataka, mila matoky an'Andriamanitra tsika, satria raha tsy matoky an'Andriamanitra tsika riavana malala, dia tsy afaka na de hijery ny tenin'Andriamanitra akory aza. Mila matoky tsika fa na de Andriamanitra tsika izay tsy hitatsika aza tsy hitatsika fa mahita tsika izy isan'andro misy zavatra rehetra ataotsika rehetra riavana. Atsika manko de matetika de matoky ny olona izay hitanao eo akaikinao, hoe sarotra be zany hoe Andriamanitra zany tsy eo, andehanao an'ity aloha za satria Andriamanitra tsy mahita anahy. Tsy riavana, Andriamanitra mahita anao izy, ary izay fatokina zany indrindra no angatan'Andriamanitra anao riavana. Satria rehefa matoky ianao de ho hitanao izany fa Andriamanitra hanome ny fahasoavana izay rehetrarehetra angatanao rehetra. Eto Andriamanitra riavana de miteny hoe aza miankina amin'ny fahalalanao. Zany hoe tsy Andriamanitra akory tsy miteny hoe aza manao zavatra hoe tsy miteny akory Andriamanitra eto hoe aza miankina amin'ny fahalalana, tsy miteny izy hoe tsy tsara ny fahalalana. Tsara riavana ny mahalala zavatra, fa aza miankina, aza variana amin'ny fahalalanao ianao, maneke azy amin'ny aleanao. Atsika riavana raha inona na inona ataotsika, na hoe andeha lavitra aza atsika, na andeha ho aiza de akino manatrehan'Andriamanitra mandrakariva ny avy malala ny fiainantsika rehetra. Raha ohatra misy zavatra aleanao, na andeha lavitra ianao, na andeha na inona fikasanao, ataovy hoe raha sitrapon'Andriamanitra, satria Andriamanitra no mandidina zavatra rehetra riavana malala. Aza variana amin'izany rehetra izany hoe eto tsika de misy amin'ny hoe mahay za de tsy mila miankina amin'Andriamanitra. Tsy riavana, ny fahalalantsika io mbola Andriamanitra manome antsika io riavana malala. Raha isoron'Andriamanitra amintsika zany, io zavatra ataotsika na inona na fianarana zany riavana, na io dokotera io aza, mbola Andriamanitra manome fahalalana azy ireo, ny fahaizan'izy ireo, ny rehetrarehetra izay ataon'izy ireo de mbola Andriamanitra riavana. Raha isoron'Andriamanitra zany de tsy mitsiny atsika riavana. Atsika riavana malala de tian'Andriamanitra, Andriamanitra de tsy mahafoy atsika. Na inona ataotsika de tahiny foana atsika riavana. Indrindra rehefa manaraka ny didintsika, manitara atsika riavana malala de mbola tsy haren'Andriamanitra. Tena tsara ny Andriamanitsika riavana. De vao maika ve tsika riavana malala manaraka ny didiny, vao maika atsika tian'Andriamanitra, ary mbola ho tiany kokoa tsika, satria anomana ny fitoerana tsara be ao ambony ao riavana rehefa tonga ny fotoana ialantsika izay ety ambonin'ny tany. Eto Andriamanitra riavana miteny hoe anaka, aza manamavimavy ny famaizan'i Jehova, ary aza tofoka amin'ny fananarana. Zany hoe Andriamanitra rehefa mananatra atsika, tandremo kivontsika riavana, satria matoa Andriamanitra mananatra atsika de amin'ny fitiavany atsika zany, ohatrany hoe ny zanaka tiana no anarina. Tsika ray aman-dreny mananatra ny zanaka atsika satria tiantsika ho endry izy, tiantsika ho riare izy, tiantsika ny zanaka atsika hitondra fitondran'ny tena tsara, de anarintsika riavana. De ohatran'izany koa ny fitiavan'Andriamanitra atsika riavana, tiany atsika ameny fahasoavana, ameny fananarina atsika riavana. Aza kivy tsika rehefa mananatra Andriamanitra,
ndraiky atsika misedra zavatra sarotra satria fitiavan'Andriamanitra atsika hitsapany atsika hoe aiza ho aiza ny fahatokisantsika n'Andriamanitra, aiza ho aiza ny fanaratsika ny didin'Andriamanitra. Dia indraindray tsika rehefa malala misedra zavatra sarotra dia manomentsika n'Andriamanitra, dia hoe tsy tian'Andriamanitra tsika, nefa diso ianao ry havana, diso zao ry havana, Andriamanitra ry havana dia tiatsika izy. Dia ohatran'izany koa, ohatran'ny fitiavany atsika zany koa ny ohatran'ny hitiavantsika ny zanatsika, omenantsika fananarana. Inona ny anarantsika ny zanatsika ry havana, inona ny mentsika ny hoentsika amin'ny fananarana ny zanatsika, satria mahafinaritra zany hoe zanaka manaza ray aman-dreny zany. Dia ohatran'izany koa Andriamanitra ry havana, tiantsika najaza ry havana malala, satria Andriamanitra dia efa nafoy rehetrarehetra, efa naneraka ny zanany izy namonjy atsika amin'ny fahotantsika rehetrarehetra. Ka izay mino sy manaraka an' Jesosy ary mino mifonao manontolo, mitanjona ny didin'Andriamanitra, dia hitanjona dia azo fahasoavana ary azo fiadanana eo amin'ny fiainantsika mandrakariva ry havana. Izany hoe miara-dia amin'Andriamanitra atsika ry hava malala, dia tsisy zavatra atahorantsika. Raha manaraka ny tenin'Andriamanitra atsika ka matahotra ny Jehovah atsika, dia tsy ho veritsika ry havana. Matahora ny Jehovah ka midirany ka mifadia ny ratsy. Izany hoe esory daholo ny hava malala, esory ny ratsy izay hitanao ka tsy mety. Izany hoe izay hitanao ka tsy mendrika amintsika, indrindra tsika izay efa nasovan'Andriamanitra ry havana. Mba tsy ho variana amin'izao fiainana izao, aza miverin-dalana intsony izay efa tsovan'Andriamanitra ry havana, satria tsika dia mandalo tokoa, satria efa kaiky tokoa Jesosy ry havana. Ary eto Andriamanitra dia mampirisika atsika hitondra ny tenantsika ho tsara, mampirisika atsika mba tsy vilivily ry havana malala, mba nahaza ny didin'Andriamanitra ry hava malala. Ary indrindra ry hava malala, amaky ty baibolitsika ty, fa ao anatin'ity baibolitsika ity ry hava malala no ahitantsika ny tenin'Andriamanitra, izay tenin'Andriamanitra iainantsika isan'andro, atahorantsika ny Jehovah. Fa rehefa matahotra ny Jehovah atsika ry havana malala, dia manaraka ny didin'Andriamanitra ry havana. Izay matahotra ny Jehovah ry hava malala dia ho tsara eo amin'ny fiainany mandrakariva, satria rehefa miaraka amin'Andriamanitra tsika ry havana dia tsy ho very zany izy tsika, tsy ho very tsika, satria mahafinaritra zany hoe miaraka miaina amin'ny Jehovah zany ry havana, miara-miaina amin'ny Jesosy zany ry hava malala. Ataovy amin'ny vatantsika tsiraray moa zany ry havana, ampetrao amin'ny fiainantsika moa zany hoe miaraka amin'Andriamanitra zany, fa hafa ihany miaraka amin'ny Jesosy ry havana. Tsy ho very tsika tena hoe velona mandrakariva, satria izy dia eo antsika mandrakariva. Ka dia faly ny tenako ry havana mizarana izany tenin'Andriamanitra amintsika amin'ny ty hariva-ty indray izany ry havana. Dia ingane mba hitondra fahamelomelomana ny fanahintsika izany tenin'Andriamanitra izany ry havana. Alleluia, amen. Alleluia, amen ihany koa. Alleluia. Sotra betsaka ny ranavavy kadaka tsika tao anatin'izany tenin'Andriamanitra izany. Alleluia. Za matoky fa nampairanao ny tenin'Andriamanitra teo. Za matoky fa nisy niraisinao tao anatin'izay tenin'Andriamanitra izay. Isaorantsika azy zany ary Andriamanitra manankarem-pahasalamana ny hamaly fitianao ranavavy kadaka tamin'ny asan'Andriamanitra izay vitanao teto, izay tena asan'Andriamanitra tena hoe ampahery ny olona. Dia Jesosy hamaly fitianao dia mahereza hatrany hatrany. Alleluia. Mbola misy ihany tsy voarabako Franjuna, Kondrina, Rosolga, Arsandorette, Kodanila, Tina Rakotarzaka, Tongasoa,
ao ihany koa i Tery Ralibenja, Soa Ofisialy, Verselina, Razana Monika, Fity. Ao ihany koa i Razana Monika efa narabaiko. Dia tahiny Jesosy ary isika rehetrarehetra. Ohabolana toko fahatelo, fampirisihana hitondra tena tsara. Inona hono hoe fampirisihana hitondra tena tsara? Zany hoe zavatra tenenina eto dia ny momba ny amin'ny lalàna, ny momba ny amin'ny didin'Andriamanitra. Nefa Soramarika dia mampirisika antsika mba hitondra tena tsara. Raha vao tsy mitandrina didin'Andriamanitra zany ianao dia tadidio fa tsy mitondra tena tsara ianao. Ary maninona moa itsika no miresaka foana ny amin'ny didin'Andriamanitra? Satria tsika te hitondra tena tsara. Satria eto dia izao ny fampirisihana ny olona hitondra tena tsara no titra eto zany hoe hisarihana ny olona hanaja didin'Andriamanitra. Alleloia. Variana mihitsy amin'izao fotoana izao fa tena tsy tian'ny olona zany mitandrina didin'Andriamanitra zany amin'izao fotoana izao havana manala. Tena tsy tian'ny olona, tena tsy tian'ny olona. Dia ozy foana raha vao miresaka zany hoe didin'Andriamanitra zany dia lalàna zany. Didy mira lalàna. Raha vao olona no miresadresaka momba ny lalàna dia zao foana tenen'ny olona ao ambany lalàna. Dia tsy mandahan'izay anefa satria izao tsika tsy eo ambony lalàna ihany koa nefa. Ary sarahan'ny olona anankiroa mihitsiny ny hoe lalàna sy ny fahasoavana. Amin'ny olona zany hoe ao ambany fahasoavana tsika dia aza mitandrina lalàna intsony, na mitandrema lalàna dia amin'izay nareo tsy ao ambany fahasoavana ohatranay. Diso tanteraka, diso. Tena diso tanteraka. Misy miteny anareo an'izany, nareo ambany lalàna. Eny hoe eo ambany lalàna izahay fa tsy eo ambony lalàna. Eo ambony lalàna zany mantsy eo ilay lalàna dia ianao manitsaka eo ambony ambonin'ilay lalàna ianao dia raha miteny lalàna hoe ankavia toy izany hoe sakavanana ambony lalàna ianao zay. Fa ny olona eo ambany lalàna dia ny lalàna ny eo amboniny. Dia ino no mibaiko azy? Zany mihitsy nefa zavatra tena asian'Andriamanitra atao eto, mba hitandremantsika ny lalàna, mba hahafahantsika maninona hiaina eo ambany fahasoavana, tsy misaraka ireo ravana malala. Ary hoy ny ten'Andriamanitra hoe anakaza manadino ny lalàko fa aoka ny fonao hitandrina ny didiko. Sady lalàna ny didy, lalàna dia didy ihany, didy dia lalàna ihany. Raha eo ambany lalàna zany ny olona iray dia eo ambany didy. Ny eo ambany lalàna zany kinamana tsy zavatra hoe ratsy. Ary ny olona rehefa miteny izay nareo ambany lalàna, tsy anao izy manao an'io. Ary tsy tian'ny olona mihitsy mieritreritra, tsy tian'ny olona mihitsy mianao zany. Andriamanitra reo, Andriamanitra be lalàna be. Fa ny devolinareo nga tsy be lalàna. Ny devolinareo ary tsy avela mihinana tongolo gasy nareo. Tsy nareo reo koa ny teneniko, ampileo lampiteny an'izany. Tsy avelan'ny matory nareo amin'ny alina, tsy avelan'ny devoly Ary izy efa miteny zavatra dia tsy maintsy atao. Raha ho tsy atao iny dia atao mahita loza. Ny anay ny Andriamanitra misy fotoana izy miteny hoe ity atao fa misy fotoana adinonay manao an'iny na tsy nataonay iny. Mbola ity ihany zay ity satria ampianariny fa tsy vonoiny. Alleloia. Hoy tena hoe anakaza manadino ny lalàko fa aoka ny fonao hitandrina ny didiko. Eto Andriamanitra dia miteny amintsika ny amin'ny fontsika. Rehefa men'Andriamanitra hoe ny fontsika dia safiditsika zay. Tsika tokony fontsika. Andriamanitra tsy afaka miforse ny fontsika fa ny fontsika no mitarika antsika. Matoy izy miteny anakatolory ihany fonao, tsy afaka alainy ankeriny fa tsy maintsy avy amin'ny safiditsika, avy amin'ny safidim-potsika men'Andriamanitra safidy, ary Andriamanitra manome safidy. Ianao zany menao ity tenin'Andriamanitra ity eto androany, hitarika anao aninona? Hitarika anao hitandrina ny didin'Andriamanitra. Tsy voatery ianao, tsy manery Andriamanitra
tsy maintsy mantandrina ny didin'Andriamanitra ianao, tsy manery Andriamanitra. Aoka ny fonao, aoka ny fonao, ny fonao, tsy ny sainao fa ny fonao. Mitena zavatra aoka ny fonao mitandrina ny didiko. Zava-dehibe amin'Andriamanitra ry havana ny fontsika mitandrina ny didiny. Androany Andriamanitra te hiantso anao amin'ny fifaliana, amin'ny sitrapoa, amin'ny mpitiavana hoe anaka atolory amin'ny fonao. Mety aminao ve ry havana raha mba hatolotritsika n'Andriamanitra ny fontsika amin'ity androany ity. Anaiky handeha hitandrina ny didiny. Io zany mavesatra be zany didin'Andriamanitra dia ho porofona aminao eto androany, fa mavesatra ho an'ny olona zay tsy manana fo, tsy amin'ny fony ny hitandremana an'izany, zany hoe tsy amin'ny fitiavana. Avako malalako hoy tena Andriamanitra, anaka aza madiny ny lalako fa aoka ny fony hitandrina ny didiko. Reto am'izay no tombontsoa. Fa andro maro sy taona ela iainana ary fiadanana no hanampona anao. Misy karama ke, aika misy prime, aika misy tena kado ao ambadika izany hoe aza manadiny ny lalako, aoka ny fony hitandrina ny didiko. Andro maro, taona ela iainana, tsy andro maro sy taona ela iainana hijaliana, hoe hitaomaniana anaty fahoriana, fa fiadanana. Andro maro. Za raha namarana tena teneniko anao, raha za zao tsy nitandrina didin'Andriamanitra, andro vitsy ny andro efa maty aho ohatr'izao, efa tsy teo intsony aho ohatr'izay. Natonga anahy mbola velon'aina androany, mbola manam-pifaliana androany, dia nisafidy io, nisafidy nitandrina ny didin'Andriamanitra. Vao tamin'ny zoma, zoma moa 15. Andao zao tsika firy moa tsika androany? Andao zao tsika 21, 20, 19, 18 tamin'ny lakamisy. Tamin'ny lakamisy izay mivady mba nanan-kalaza kely tsy dia zavatra ngeza be akory fa ngeza ihany aminay efa 15 taona tena hoe nidirana tanatin'ny fitandremana ny didin'Andriamanitra. Satria izay dia tsara fantatra rehefa fa talohan'izany mbola vao kely dia efa nibeazina tamin'ny finoana kristianina dia nivavaka dia mahihira anaty firana dia mandeha isan-kerinandro eo amin'ny adiny 2 na adiny 3 raha be indrindra raha vao mihoatra an'izay dia efa mijery famantaranandro mamonjy fiangonana. Fa tsy ampy le izy. Ary tao anatin'izany zavatra izany, tao anatin'ny fiainana tao anatin'izany zavatra izany, hoe mandeha fotsiny amin'izao fa tsy mahalala izay didin'Andriamanitra ary mahalala ihany fa tsy te halala momban'izany, dia nandeha teny fotsiny fa mieritreritra hoe za zanak'Andriamanitra, za tena mpivavaka fa tsy nety ny fiainana, seky maty. Fa nisy hetsika anankiray natao narosin'Andriamanitra teo anoloanay dia nasiany lalàna sy didy teo, dia nanomboka tsy kelikely io tahaka ny vomanga ihany hoe kendany nasesiky ny tanana ho ny fomba fiteny, tsy kelikely. Ary Andriamanitsika dia aza matahotra ianao fa Andriamanitra mampianatra tsy kelikely ary manam-paharetana. Fa ny olona tsy manam-paharetana, ny olona tsy manaiky an'Andriamanitra. Gaga ny olona amin'iny tsy mety manana andro sy taona ela iainana ary tsy manam-piadanana ka satria misy zavatra adinonao tao ambadika izany. Inona ilay adino?
ny fonao tsy mitandrina didin'andriamanitra adinonao ny lalàn'andriamanitra matoa andriamanitra miteny hoe aza dino de efa niteny izy zay fa niteny izy zay ny any amin'ny exodosy toko fa roapolo andriamanitra nameny didy folo de nomeny ny didy folo mba ho tandremana folo fa tsy roapolo na dimapolo fa folo aloha mbola kely aravana zany didy folo ary fantatsika tsara fa amin'ny apokalipsy rehefa namakytsika de misy hoe nitehiny arona mbola ao vilany volamena misy ny mana mbola ao ary ko ny didy folo mbola voarakitra ao anadinana antsika io fa rehefa nidina ny didy folo no men'andriamanitra tamin'ny exodosy toko fa roapolo any amin'ny exodosy toko fa telo amby roapolo vodaika jerentsika zany tenin'andriamanitra zany fa jerentsika amin'ny exodosy toko fa roapolo ny soramandry de zao inanomezan'andriamanitra ny didy folo exodosy toko fa roapolo de vakinao daholo ny didin'andriamanitra aza manin'andriamanitra afa za ihany aza manao zary ny zavatra voasikotra aza manona foana anaran'andriamanitra ao mahatsiarova ny andro sabata manajany rainao sy ny reninao aza mamono olona aza mijangajanga aza mangalatra aza mety vavolombelona mandainga aza mitseritritra ny tranony namanao ny na ny ankizy lahy na ny ankizy vaviny na ny ombony na ny borikiny fa izay mety na izay mety ho an'ny namanao akory didy folo reo efa niraisy ny zanak'Israely ny didy folo nisy toko anankiroa nafahany zanak'Israely ny tsakotsako an'izany didy zany hoe ahoana marina moa ty didy ty andao rahalahy ho akatoavina any amin'ny exodosy toko fa telo amby roapolo andininy fa roapolo ndray kosa andriamanitra ny soramandry de niny atoan'andriamanitra iaro ny zanak'Israely sy amponina azy somatsara any amin'ny tany Kanana hitanao nanaika andriamanitra iantoka ny zanak'Israely iantoka zany de miantoka tompona andraikitra nanaika andriamanitra ny ho tompona andraikitra feno amin'ny fiainan'ny zanak'Israely tao aoriana nandraisany ny lalàna ole tenin'andriamanitra amin'ny exodosy toko fa telo aoka tsy andahoanao ny famondrapo sy ny fahamarinana afezoam-bozinao zany hitanao famondrapo sy fahamarinana io le fiantohana ny men'andriamanitra famondrapo sy fahamarinana zany hoe ao anatin'ny fitandremanao ny didin'andriamanitra andraisanao ny famondrapon'andriamanitra raisinao ny famondrapo mamindra fo andriamanitra sy ny fahamarinana kalan'andriamanitra anao ny marina tarihanao any amin'ny marina ianao ampahafantariny anao ny marina ho amarininy ianao alleloia lalàna sy didy daholo ny anton'izay andriamanitra kely norifatry tsika andriamanitra tsy temy hoe aza anaka adinoa ny lalàko de aza tandrotandremana zany ny didiko efa mba fahasoavana nareo tsy afaka hiteny nytoyny andriamanitra aoka tsy andahoanao ny famondrapo sy ny fahamarinana afezoam-bozinao zany ary so atao amin'ny fonao takany tamin'ny hazo fisaka eo am-bozinao zany ny fatorana tsy miala eo hitanao andro aman'andro na matorina amin'ny fo de hitanao eo ohatra antsika tamin'ny taloha mbola nanao collier matorina anao fo de eo foana ny collier anao eny am-bozinao ary sady ravaka izy no tam'izany ankehitriny didin'andriamanitra ny angatahany anao ataonao ohatrin'io de hitan'ny olona mihitsy eny am-bozinao hitan'izay olona faina aminao hita mahita ny didin'andriamanitra eny aminao aza fiainina aza matao mamenatra alleloia za tsy afeniko ny fitandremako didin'andriamanitra na inona mety fijery ratsy ny olona mazatra va anatin'le miteny za mitandrina didin'andriamanitra za tsy manao an'izao za tsy didin'andriamanitra na tenako anao am'izao na miteko hoe
za mivavaka sabata de efa misy zahatra andraisan'ny olona n'izay tsy fantatry inona za se tena tsy manao de vafa ny mpandraisan'ny olona anao fa za tsy menatra miafeheziko eto amboziko satria zao zahako no mahazo tombony amin'io fa tsy ny olona za no mahazo tombony ny ankohonako mahazo tombony mampivatinengeravana zany hoe fitandremana didin'Andriamanitra nga io fotsiny nga andro maro fotoana ela iainana ihany nga fiadanana ihany tonga ny valimbavaka trotsako tao anatin'ny firy taona taizany nazoko an'izany tany tsy fitandremako didin'Andriamanitra niditra am'izay a hitandrina didin'Andriamanitra 5 taona lasa de teo ny hitahin'Andriamanitra ozy izy mamako averiko aminao foana tam'izany mama ahoana za mamange mivavaka zay mivavaka sabata ahoana zany fa ahoana no mandeha am'izany fa ka za mama tena any amin'ny mahazo aim-panahy fa tena any koa tena mba ahita valimbavaka amin'ity olany ity avaka tany mivavaka tany de nanikeny moa ny nitsapitiko fa ozy andreny rehefa ireny miverena am'izay aty miverena any amin'le taloha am'izay zany zay fa lasa tanteraka any no foko a tany no natonga ny fiainako ohatr'ireny aty no natonga ny fiainako naninona nanomboka nanam-ponoana nanomboka ny sokatra ny lalana nanomboka ny ova alleloia nisy zavatra ny ova tao tany amin'ny tsy nitandrina didy na kany amin'ny mitandrina didy hitanao le olona tokoka teo raha nabavokadaka teo ianao izy jory vavombela teto tsy nety nahazo zaza kely fa nefa mivavaka isa tsy nivavaka ohatry misy fotoana any izy anaty fiangonana misy fotoana ny anaty container na mandeha mivavaka any izy fa tsy nety tonga ny zaza kely fa ina natonga ny lino kely eninareo miteniteny iny nanomboka teto nentina mivavaka teto valim-bavaka teto alleloia fa inona moa ny ataontsika eto mitandrina didin'Andriamanitra sao de veritsika mantsy hoe anareo izay mbola tsy ao anatiny sao de verinao hoe zavatra tsia ao ambadikio misy andro maro taona ela iainana ary fiadanana ny anampin'Andriamanitra tsy mandao antsika ny famondra-po sy ny fahamarinan'Andriamanitra amin'ny fotoantsika mitandrina ny didin'Andriamanitra ary Andriamanitra miteny amintsika manao hoe mba sorahty ao amin'ny fonao takany amin'ny vato fisaka atao ina hony soratanao amin'ny fo ny vato fisaka nety mosesy nidina avy any amin'ny tendrombohitra rehefa nina tamin'Andriamanitra izy ta tendrombohitra Sinay nandratan'Andriamanitra ny didy 10 saingy zao zavatra olana tesitra i Mosesy nahita ny zanak'Israely nanompo ny ilay ombilahikely volamena de natotony tamin'ny tany le didy de vaky miparitaka tsy hitatsony nanomboka teo Andriamanitra nahita anatra hoe aloha tsy vato fisaka tsony Korintianina faharoa nge vakitsika Korintianina faharoa toko 7 Korintianina faharoa toko 7 andiny 7 vakitsika zay a hoy ny tena Andriamanitra no vakitsika hatramin'ny voalohany mihitsy Korintianina faharoa toko 7 andiny 1 moa miteratena ndray ba izahay sa toy ny sasany ka mila epistily filazantsy ho anareo na avy aminareo andiny 2 ianareo le epistily nay voasoratra ao am-ponay sady fantatra sy vakin'ny olona rehetra eny aseho epistiliny Kristy izay entinay ianareo tsy soratana tamin'ny ranomainty anefa fa tamin'ny fanahin'Andriamanitra velona tsy teo amin'ny tena vato fisaka fa teo amin'ny vato fisaka nofo de ny fo alleloia ny fonao ankehitriny ny fotsika reto ianareo izay efa mitandrina didin'Andriamanitra reo ny fonareo reo de efa misy didin'Andriamanitra misoratra
ary alao any ny soratana toy zay ny amin'ny loha any amin'ny saina raha ny amin'ny saina io a de ampiasantsika saina fa raha ny amin'ny fo io de ampiasantsika fitiavana voasoratra ao am-potsika ny didin'Andriamanitra ary tsy soratana tamin'ny ranomainty halleloia tsy soratana tamin'ny ranomainty fa tamin'ny fanahin'Andriamanitra velona tsy ranomainty no misoratra fa fanahin'Andriamanitra nanoratra an'iny ao halleloia andro mahatonga anao hitafavoaka ho lasa lavitra de ny fony efa nisoratan'Andriamanitra raha androany ianao mbola tsy ao anatin'izany de mangatany hoe Jesosy mba soratiko ny foko halleloia fa mba te hahita an'izany koa afezoam-bozonao de ataovy am'vatifisaka ao koa voasoratra ao am-ponao ny zavatra riavana rehefa amin'ny fitiavana de tsisy zavatra mahatery hitanao ny olona mbola sarotra aminy mitandrina didin'Andriamanitra satria mbola tsy tiany Andriamanitra rehefa ny olona tianao no mangataka zavatra tadidiko nisy olona zay nariny ny zanany satria le ranabavy zany efa nananjanaka tany amin'ny tokantrano hafa de ny saram-panambadiany de niaraka tamina lehilahy am'izay lehilahy hafa de izy lehilahy ianao tena tiako a fa manelingelina reo zanako areo tsy mety amiko misy zareo fa de nariny le ranabavy le zanany satria manino satria tiany loatra le lehilahy rehefa olo tiatsika mangataka amitsika hay ohatra vao miaraka za tany vao niaraka tamin'ny mampionina efa niala sigara efa roa taona vao niaraka tamin'ny mampionina fa mampionina ny teny tamiko mihitsy zaho izy izy a tena anisan'ny zavatra faran'izay tsy tatiko mba hifofotsy sigara de raha mbola foka sigara aho de ahoana tsy neto izy izy fa raha za zany zao mbola foka sigara kanefa nialaka izy mambe de mahita mantezy na sigara na za de nialako ny sigara aza manao an'izao de tsy manao satria manino tianao le olona raha tianao Andriamanitra zay tenen'Andriamanitra aminao zay tenen'Andriamanitra sisy zavatra manirana anao zany ary tadidio ry havana Andriamanitra tsy mangataka zavatra amintsika sady ratsy no mahafaty atsika fa ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra ny didin'Andriamanitra de tadio fa mifampiankina amin'ny fiainana mba hahavelona misafidia fiainana de ho velona ianareo ny tenin'Andriamanitra misy zavatra ataon'Andriamanitra zavatra sain'Andriamanitra tandrimantsika de tadidio fa mitondra fahatsarana eo amin'ny fiainantsika daholo ambadiky ny didin'Andriamanitra io zany raha mitandrina io ianao misy fahasoavana ao anao mijeren'Andriamanitra meloa fa tokony hasoa ny fiainanao tokony hasoa ny fiainantsika ny fitandrimantsika didin'Andriamanitra ozy izy hoe sorata eo amin'ny fonao takany amin'ny vato fisaka ka de ahazo fitisy fahalalana tsara ny atrehan'Andriamanitra sy ny olona ianao tsy mba mahafinaritra mihitsy zany reha hoe ahazo fity sy fahalalana tsara raha tsy fehizany zavatra asa tsara eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona ianao raha mitandrina didin'Andriamanitra zany sady ahita fitio anatrehan'olona ianao de ahita fitio anatrehan'Andriamanitra de zay rehetra ataonao mety avokoa halleloia za zao tena tsoriko avombelona anao misy zavatra mahafinaritra indray tadidiko ty tsoriko avombelona aminareo herinandro roa herinandro teo zay ampiasana anay a nisy fanaka anankiray zay tsy maintsy voaina izy io misy zavatra ilaina zava-dehibe ilaina ao anatiny fa ny olana io ohatry ny armoara kely zay izy io armoara io misy kody ny famoahana azy de misy kody chiffre anaky 3 ny olana nefa efa tsy ao efa ela be tsony ny olona manana ny kodiny io de teo am'izay nitangorona teo mpiara-miasa rehetrarehetra ahoana ny anaovana de ataovy 999 atao 999 tsy nety ataovy 00 ataovy 1 2 3 ataovy 320 tsy nety olona firy indray na amin'ny mety za rehefa misy zavatra ohatr'ireny ry havana misy zavatra mitranga ohatran'izany de zao foana tsy haiko aneo voninahiny amiko eto indray zao Andriamanitra za tsy maintsy miavaka eto mba fantatrao ry havana
samy nanao teo daholo ny olona so fa tsisy hoe ese anankitelo na efatra any de bloquer izy fa zay teo samy nanao atao 0 anankitelo tsy mety mivo atao 1 2 3 tsy mety mivo samy nanonona zay anazy teo daholo zaho zay jesosy fanamasina ve de tsy ahalala an'io zay mantsona aloha mba ataoko halleloia andrana ire mandeha aloha tsy nety nalandrana fandroany tsy nety nalandrana fantenina ataoko 651 ry avana nataoko 651 to de vola izy halleloia na hita fity tamin'ny lehibe ako tamin'izay satria zava-dehibe mihitsy atao anatin'le izy ho anareo manao matematika firy ny probabilité firy ny probabilité any chiffre 3 firy ny probabilité an'izany izy ao mahay an'izany chiffre isa telo combinaison anaky firy ny afaka hitanao anatin'izany be dehibe zany fa ny olona nanao teo inefatra ny teny inefatra zahako nanao inteo ny afantena 651 za zay nanaovako an'izy hoe 651 zay jesosy ary raha mbola ny loka mety nanakarena ihany niaraka taminao fa atsika tsy miloka tsony to de 651 to de sokatra halleloia zany de atao fotsiny na hita fity tamin'ny patronko tamin'ny lehibe mihitsy tena soariavana tsy atry raha mba tadidiko iny fa za mbola zavatra kely fa eo azo fitisy fahalalana tsara eo anatrehan'Andriamanitra sy ny olona ianao mitandrina didin'Andriamanitra ianao zany de tady teo fa mahita fahalalana mahazo fity sy fahalalana tsara anatrehan'Andriamanitra mahita fity de mahavarina tokoa fa maninona reo aretina tsy sitrana hatramin'izay maninona lasa sitrana izy zao nanomboka nitandrina didin'Andriamanitra raha nabavy lalahy velomatra eo ny rofo sy ny aretiny ny ala ny tuyau sy ny rehetrarehetra mariage ny programme alleloia manareo zay tsy nahita misy olona eto marary mafy hatramin'izay efa mataonany tuyau daholo mampiditra ny nany sakafo hohanina na niny tsy afaka mitsangana mangozozy eo ambony seza aniditra tamin'ny fitandremana didin'Andriamanitra ozy Andriamanitra ny any ny olona tiako ataoko mahazo ty tsy avelako mijanona ambony fauteuil roulant halleloia tsy avelako ravaravahan'ny tuyau mitsofotsofoka anatin'ny tova rehetrarehetra any fa afahako halleloia tsika rehavana zavatra tsy sapaitanana araka asakasaky ny olona be ny olona miteny tsika tsy rana fa mba fahasoavany fa rehefa jerenao ny fiainan'ny olona tsisy fahasoavany zany ny afaka teniteneniny io fontaine lalana irino iny zany izoko vavimbelona amin'izany zao de verinao fa miresaka tsika eto fa ny atsika eto tsy resa be fa zavatra tsapain'ny tanana vokatry ninony tsapay tanana ngeravana ny vokatry ny fitandremana didin'Andriamanitra mba andramoka izao de ho hitanao misy olona eto to anatina geja 5 taona namoka nitandrina didin'Andriamanitra veloma ny geja 10 taona no halleloia nenetrosa tena efa ho amina miliara didin'Andriamanitra tompoko nidirana tamin'izany nomboka nitandrina didin'Andriamanitra natolotra ny fo taka ny vaty fisaka tsy azo vakina tsony io zay nge ny olana revany raha mbola vaty fisaka io ny fitandreman'ny vaty fisaka tsy ho vaky loza raha vaky iny de sapatsaraka tamin'Andriamanitra tamin'ny didin'Andriamanitra fa zay manatra eto manaraka anareo amin'ny fonareo fa rehefa mbola ao anatin'ny fonareo mbola mitempo ny fonareo de mbola hita fity ao amiko foany ana halleloia ry havana aza manaiky rebireben'ny olona am'izany nareo misy mitenareo ohatra ny ambany lalàna zay hoe fa tena miaina fahasoavana sotra ny tojo tena 720 combinaison possible zany amin'izany sotranao tena mahay matematika ny raka enjana be zany fa Andriamanitra hoa tena manolotsaina atsika Andriamanitra nge tena tia atsika ry amany azo fitisy fahalalana tsara natren'Andriamanitra sy ny olona hatramin'izay ianao teo ihany tsy nahita nino mba handramondray mitandrina didin'Andriamanitra efa mitenanao zay hoe aza mihinana biby maloto de namanany ihany manao fananina an'izany ary hatramin'ny
reny mpilalao sarometsika malagasy ka hatreo amin'ny olona ao anatin'ny Facebook rehetrarehetra aza atao mataitra anao zany fa ny biby maloto de biby maloto ny kisoa sy ny biby maloto rehetra manaraka zany tsy mihinana zany tsika eto tena hoe de mitondra anareo makaizy mitondra anay hafatrosako mitondra anay hafatrosa tsapaitanan zany ary zay tsy boky ny vakina fa zay zao ho ny tenin'Andriamanitra hoe epistily ozy izy am'le koritianina teo ona izy le koritianina ianareo ny epistilinay voasoratra zay ravana epistily mandehandehantsika reto edy amintsika misy fijona vavolombelona tsapaitanina sy vakina raha miteny anareo zay ka mitarika anareo am'zany zavazany zay tsy nasony fiainanay mitandrema ny andro sabata fa ny am'dity faefatra de efa miady efa tsy sabata zany fitandremana sabata tena fotoana mamy tsy misy ohatry zany zany hoe mitsahatra tena reo zany tontolo ny andro de vavaka foana amin'ny alizy ohatrany tsy tontolo andro ahoana rakizytsika rehefa manao rehefa sabata tsy ohatrany vafantatra hoe am'fizy zay mitsaraka am'reny sabata reny nareo zao mieritreritra hoe tapitry ny toloteny de velomatreo efa misivy alina mahery zay tamin'ny farany teo vao misaraka tsisy ny forcen zany fa mamy ny eo atongotry ny tompo reo antareo rekizy ireo isan'andro zay manomboka amin'ny folo sasany maraina mioneto da ny amin'ny am'y sivy alina any misaraka am'y valo alina am'y fito sasany alina mitandrina sabata satria mamy tsy hoe forcen am'y voalohany aloha mampianatra Andriamanitra satria tsika tsy mbola mahay ho tena hoe matoki any Jehova amin'ny alifona rehetra raha aza miankina amin'ny fahalalanao fa maniky azy amin'ny aleano rehetra fa izy andamy manolalanao aza manao anao hoe mataona ny Jehova ka mifadiny ratsy de fa melomelomana ny fona zany sy fanamandona ny tolanao fandehanana mahitsy matoky an'Andriamanitra fitandremana ny didin'Andriamanitra tsy miankina amin'ny fahalalana miankina amin'Andriamanitra alleloia ambadik'io sabata iny ravana tsy teny io e tsy teny na andro fa tena fahasoavana nge ravana nao ambadik'io raha ohatra ianao mba vonina tena mba-kevitra tena hoe maniry ianao hoe za Jesosy mba tehitra am'izany fahasoavana zany de ho ampahalalana ianao ahoana ninony fa sabata de sabotsy de asy mamaky Genesis fotsiny izy sabata sabotsy mampime misy olona le miteny andao de hitany raha sabatsika am'izao alahady zao tsy mitombo zany raha lasa nataoko malala sabata de sabotsy de sabato de sobata indavy ny sobata zany fa sobotany misy sabata am'izao alahady zao zany ny am'y sabata aiza rao nahitan'le olona zany anao le izy fitiavana tiany ohatra fotsiny arivary te mbola niteny anareo an'izany ny andro voalohany amin'ny herinandro nitsanganan Jesosy de lahady ary ny olona resy lahatra hoe lahady nitsanganan Jesosy tamin'ny voalohany tamin'ny herinandro fa ny olona tsy mety resy lahatra hoe sabata ny afaran'ny herinandro andriamanitra ve niteny tamintsika ny andro nitsanganan Jesosy voalohany nitsanganan Jesosy tamin'ny maty nataovy ny andro voalohany nitsanganan Jesosy ny andro voalohany amin'ny herinandro zay nitsanganan Jesosy tamin'ny maty nataovy andro fivavahana tsy zany ny tenen'Andriamanitra Exodus 20 manajany andro sabata mety mbola tsy nanao an'izany ianao hatramin'izay za koa tsy nanao an'izany hatramin'izay ary zava-dehibe vaovao be tampoko zany fa ny zavatra mahavariana anahy de zao voniditra tao amin'io de mandalo ohatry ny tantaram-pitiavana mahafinaritra tsy tiana ho tapitra zany ny tanina sabata ke ravana ry Davida ny teny hoe ray minitro akanjanao takany arivo ray andro akanjanao takany arivo ozy le irankira zay ray minitra monjy tsy eo anilanao fa le izy le vehivavy ndray ny teneniny de toy ny 100 taona fa resin'ny Davida zany le Davida ny ray andro akanjanao toy ny arivo tanao tena hoe andro ohatry ny andro
mahafinaritra tsy mahate adinonao. Misy fotoana zay mitandrina sabata maraina vita sabata mo varavarankely fa maizina ny andro tena tena vetivety zany fotoana zany de manetsy ny zavatra rehefa tiana mahafinaritra zay zany na vacances zay zany weekend raha tsy mora vita kely satria mahafinaritra zay zany na vacances raha tsy mora vita kely satria mahafinaritra. Za zany mba tena mihitsy hoe andramika izao raha eto zay mandritran'izay taona vitsivitsy zay mitory aminareo an'izany de satria nahitana efasoavana. Halleloia. Makarazany Jehova mifananao sy amvolombokatrao de mba ho feno mitafotafo ny fitoeram-barinao ary ohatra ny ranom-boloboka amin'ny vata fanatazana. Misy fitahina koa ambadika fitandremana ny didin'Andriamanitra. Tena misy fitahina. Halleluia. Ary tsisy fandresen-dahatra atao sy publicité ho atao fa tsotra fotsiny misy fitahina ao ambadiky ny fitandremana ny didin'Andriamanitra. Androany tena mampirisika antsika ny tena mba hitondra tena tsara. Raha mitondra tena tsara ianao tsy sarotra amintsika mety an'Andriamanitra. Sarotra amintsika ny kasihan'Andriamanitra ao anatin'ny za rehefa nomboka tamina sabata voalohany de za ratsapako voalohany de tamin'Andriamanitra mikasika de tena nomboka reko hoe tena misy connexion tena ao tsara. Ohatry misy zavatra tena mifandray tsara. Ohatry tonga amina kanal anankiray de misy zavatra midina, misy fantsona midina de avako malalaka. Halleluia. Amen. Ravana malala. Rehefa mahita an'izany de zay ny zavatra mba tsy tena tsapako sy reko eo amin'ny fiainako ravana malala. Hoe tena nisy connexion hafa mihitsy. Misy zavatra hafa mihitsy tsy ohatry ny taloha. Halleluia. Renao hoe tena misy Andriamanitra eo akaikinao, akaikikaiky anao kokoa noho ny teo aloha. Satria maninona? Satria Andriamanitra mankasitraka. Satria Andriamanitra tonga mankasitraka. Ary avako malalako. Androany za tena teteny aminao. Sao de mba ny fanafodiny zavatra tsy mety hitanao io sao de mba didin'Andriamanitra ny tsy ampy aminao. Sao de mba fitandremana didin'Andriamanitra sisa ny tsy ampy amin'io ry avako malalaka. To mivavaka ihany ianao. Fa maninona misy Andriamanitra tsy mahare vavaka ve? Tena misy fe Andriamanitra tena tsy mahare vavaka ry havana. Tsy mino an'izany ihany. Tsy mino an'izany ihany. Andriamanitra tena eo. Misy hoy tena Andriamanitra ty hoe anaka andrefaka ambin'ny folo aza manamavo ny famaizan'i Jehova raha aza tofoka amin'ny fananarany ao ambadiky ny lalàn'ny didin'Andriamanitra, ao ambadiky ny lalànan'Andriamanitra de teteny aminao misy fananarana foana satria le didin'Andriamanitra ke tsy mora ny mitandrina azy. Azonareo? Tsy mora. Raha hoe miohatra amin'ny fiainantsika hoe baranahany be taloha de mitandrina didin'Andriamanitra zany tsy mora. Misy zavatra zany ke taloha tena ekonao mitandrina sabata zany taloha maisatra tena maisatra. Mitandrina sabata de ohatr'izany mihitsy. Nitenenin'ny olona tamin'izany ny sabata ngeriseka maraina sy hariva. Satria tsy nazatra anay zany fa anay taloha miditra amin'ny valo de mirava amin'ny folo. Rehefa lahady inona ny jonanao maraina sy hariva anao inonao fotsiny. Fa za de tena olona mpidritrika sabata tamin'ny voalohany maraina ihany. Ary amin'ny maraina io ny tena zava-dehibe amiko le mandefa an'ireo de le ametrahan-tanana mba ho afatrosa. Sady trano fitonanam-bavaka tsika zay ho any le mety ao. Tia indray ny lohako re olona. Ametrahan-tanana. Rehefa ametrahan-tanana. De lasa avy eo. Tsy miditra amin'ny zany eny toriteny fa letrosa. Soa ihany
fa teo Andriamanitra nananatra ary za miteno aza manamavo famaizan'i Jehovah ianao. Fa raisy misy pastera namako izay namana ivady, izy io taloha mpitondra taxi. Rehefa mpitondra taxi izy dia efa nisy antson'Andriamanitra. Manasa antson'Andriamanitra hoe tena tandrema amin'izay didin'Andriamanitra. Dia mbola le hitanao hoe sitrany ay dia sabaty izy nasiany lanterne ny taxi dia lasa izy niasa. Nirehatra le tomobile, nisy court-circuit dia nirehatra. Dia raha olona zao mahita zany dia tena Andriamanitra masika. Raha masika Andriamanitra maty daholo tsika ireo. Maty daholo, maty ny fahotana to dia potika daholo tsika rehetra. Efa navadika ny sasany raha mbola namadika. Dia tena zany misy any Andriamanitra tena mandoro tomobile. Ka le izy nandoro tomobile anke tsisy ninona simba, tsisy ninona hoe zany olo zany tsy lasa hoe nahatra nahanatra taorinan' zany. Misy Andriamanitra mananatra mampianatra mba tandremo any diko teo lava andro iainana ianao dia aleo matao maikely aloha le 4L. Tazona sabaty izy tsarony hoe misy Andriamanitra amin'ny tantanana. Ka satria Andriamanitra miteny aza manamava famaizan Jehovah raha aza tofoka amin'ny fananarany, fa zay tiany Jehovah no anariny dia tahaka ny ataon'ny ray amin'ny zanaka tiany. Fa ny tany apetrako amintsika rehetrarehetra reto dia izao zanak'Andriamanitra velohantsika. Ianareo tsy mety hoe Andriamanitra mananatra, Andriamanitra masika. Ny zanaka hoe raha manao tsy mety dia tena ianao efa samy teny, fa raha manao tsy mety ny zanaka dia tena vao menao safosafo fa tsy ho teneninao. Za tena nanarin'Andriamanitra vao zatra ny tanina sabaty zany reo. Efa tantaraiko anao teto le hoe mandeha foana mandeha. Za mandeha manao afera rehefa sabaty hariva taloha. Sabotsy ny tena fanaovana afera ho an'ilay mpivarotra tomobile taloha. Vavaka dia za amin'io sady efa tsy mifantoka anatin'ilay vavaka maraina. Ka za tamin'izany mandefa annonce amin'ny gazety dia telefaonina tsy maty. Mandeha ny izy anaty telefony. Ny olona vavaka zahako mijery message. Manao tompoko mbola ao ve ilay fiaranareo? Mbola ao. Afaka jerena ve? Roviana ianao ny afaka. Zao. Za mbola naniteny fotsiny koa hoe mivavaka dia efa menatra. Mbola misy raha mahavitazona fa andeha jery hafatra fa izarinareo dia iny tena laza. Tamin'ny voalohany tena malafo rehefa sabaty tena malafo. Ao anaty toteny amina zakazaka be teto mivarotra tomobile dia verina. Sady courage ihany rehefa misy vola. Zay manomboka men'ny toriteny. Fa zatra ny lalan'ny ririnina ozy nareo. Ny lasa amin'izay nataoko fanao. Vavaka amin'ny maraina ny hariva tonga dia efa mialana sabotsy dia mandeha manakalo tomobile any 67 tamin'izay. Vao atakalo ty tomobile fa tena. Manomboka eo 67 vao mandeha kely fotsiny dia efa misy tsy mety ilay tomobile vao natakalo. Maty tanteraka eo be horirika eo izy nareo. Miditra eo ambany tomobile. Ohatran'ireny Arnold Schwarzenegger ireny. Ilay amin'ny commando ireny feno menaka miosy menaka. Mandalo ny olona fa mandeha taxi be avy mivavaka falifaly ireo manao sabaty. Anana lahy, trampanina kely. Tahiny tompo ohatr'izay ny olona falifaly andeha hody. Tena miditra eo ambany tomobile amin'io be horirika io. Mamboatra maniny. Loto zany. Dia tsy nety fa dia nitady olona mpitarika. Efa ho amin'ny firy alina vao tonga amin'ny andro amin'io mangatsiaka. Ianao ny alina tany ny complet nanaovanao. Efa amin'ny firy vao tonga ny olona mpitarika. Nentina nitaritina nody ty tomobile. Tomobile vao azo tsy nisy fifalinana ray. Tonga tamin'izany ny efa tantariko teto ty tantara ty fa misy mbola tsy maheno fa sao dia gaga. Tamin'izany ny parking ny tomobilinay
anaty parikina ndray dia midy vavahady eo amin'ny 7 alina dia raha vao tsy tafiditra amin'ny 7 alina zany a dia atao eo amin'ny sisin-dalana eo ny anala mahitsy io eny amin'ny toerana be mpamosavy fa taritina ilay tobiloko taritina moa dia efa amin'ny 7 sasany alina vao tonga dia tsy tafiditra anaty vavahady intsony dia napetraka teo reraka amin'izany tena niarerana ao izy ianao tena hoe zao ve ny fiainana ny olona nefa tary avy nanao sabata ho fifaliana manao sabata zany tsy mandreraka tsy mba mandreraka ny manao tsy mbola tsy amana zany hoe reraka manao sabata zany ao mitsy vome mandray hery halleloia na ajanona teo ivelany teo ny tobila fa tsy mivotsona izy ianao vavahady lasa nody reraka fony maraina ohatra ny vehivavy misitrika rano reny le tomobila ingaina ny akanjo lasa mpangalatra teo pneu rehetrarehetra tonga dia tadidiko tena mananatra Andriamanitra jereko hoe tobila vaky ny fitaratra ny lasa pneu tsy niraraiko teo lasa miverina nody inona no toko izy ianao to dia nandroalika anao ke Jesosy misaotra anao fa mampianatra ianao halleloia voaraiko ankehitriny fa manomboka eto dia anaja ny didinao halleloia vao vity zay vavaka zay lasa miverina nahita vaolana ohatrany tsy teo ahita ao amin'ny fotoana isy janty vao mety tsara lavitra tamin'izany ma napetaka tamin'ilay tomobily soloina ny fitaratra vita lahadiny iny vita ny tomobily ohatra tomobily lafa mihitsy lafo ny latsinainina ny talata inona ny zavatra mitranga zany Andriamanitra ve mikapoka tsy mikapoka Andriamanitra satria kapoka Andriamanitra tsy zakako hoy tena Andriamanitra aza manamavy ny famaizan'i Jehovah aza tofoka amin'ny fananarana fa ny zava-mahafinaritra fa zay tiany Jehovah no anariny tiany ahy fa minona misy olona tsy miraharaha zay andro sabaty zany tsy rariny zany fa tsy maninona koa ny fiainany mba mieritrereta zany ny olona ohatrany hoe andro sabaty ianao manitsaka sabata nefa tsisy ninona mitranga amin'ny fiainanao tsisy fampatsivan'Andriamanitra mba mieritrereta ihany hoe tena tian'Andriamanitra ve za ty fa za aloha tena reko ary tsapako fa zay tiany Jehovah ny anariny dia tahaka ny ataon'ny ray amin'ny zanaka ty ny raha ray tena misy fitiavana dia aloha no mibediny zanany teny mbola misy tsy mety ataony mananatra azy mba tsy hanao an'iny intsony misy olona koa tratran'izany teto hoainy ianao ohatrany tsy teo ny nahavitan'ny tomobily an'ilay rahalahy may nisy may tao anaty motera tao nanomboka teo inona zavatra antrany nanomboka teo tena laoko mitandrina sabata dia tsisy ninona mahazo ny fiainako tsy mananatra tsony inona ianao hita zazahely dia ianao hoe hita zazay manao tsisy ninona raha tsy ataony dia ho anarinao tsika akory tsy hoe anjerika isoratena be tsika hoe tsika tena iza fa kosa miezaka tsika tandremo ny didin'Andriamanitra vao tsy ninona biby maloto tsony afaka ny mangy didy rehetrarehetra afaka ny aretinretina rehetrarehetra lava andro iainana ho ny tenin'Andriamanitra andro maro sy taona ela iainana ary fiadanana no nampina anao fiainanao tsy mety milamina tsy mety tsisy fiadanana tsisy fifaliana eo tandremo didin'Andriamanitra dia andramoka izao dia ho hitanao halleloia fa mila tiavina io ary rehefa atao amin'ny fitiavana ry havana ny zavatra rehetra dia za tena teteny aminao fa tsy mavesatra io tsy mavesatra rehefa na mitandrina didin'Andriamanitra andro tianao Andriamanitra dadarabe tsy dia hoe tena tianao ahoana fa zay teny ny dadarabe nga tsy ataon'ny olona tsara mihitsy satria misy zavatra tediavina ao ianao raha anao zay tian'Andriamanitra tandremo ny didin'Andriamanitra tsy mila mangataka koa anao dia efa omeny tsy mety zay mahasoa anao zao sika androany hiteny hoe Jesosy ampahalalao anahy amin'izay ny sitraponao mahafinaritra foana raha nabavy anankiray zay rehefa sitrana tamin'ny aretina izy dia zao no teneno mantsy any mivady tamin'izany sy ny mpanompon'Andriamanitra raha misy zavatra hitanareo hoe tokony efa mbola tsy sitrapon'Andriamanitra dia teneno mafy fa tsy te hiverina amin'ireny talohatsiny inona ny tokony atao dia isaky miezaka izy mandany inona indray mbola tsy azo atao inona ny tsy tokony ataoko satria fantany fa nitondra fahasoavana teo aminy izany
fitandremana ny didin'Andriamanitra izany. Aza manao avy ny fanavezan'i Jehova ary aza tovoka amin'ny fananarany fa manandratsika Andriamanitra. Misy aminareo anarin'Andriamanitra ny zavatra tsy mety dia izao ataovy ao an-tsaina: tia anareo Jesosy, tia anareo Andriamanitra, tia antsika Andriamanitra. Koa dia mahereza matanjah dia Jehova Andriamanitra ne hikasika antsika tsirairay avy hampahery anareo fa misy fahasoavana sy fiainana ambadiky ny fitandremana ny didin'Andriamanitra. Mahereza daholo antsika rehetrarehetra. Ivavaka antsika ao aorian'ny tery. Alleluia. Nisitraponao Tompo no mamekeo, nisitraponao Tompo no delikeo, kaninonino nanjo eo amin'ny fiainako, nisitraponao Tompo atokisako. Na arizo tontolo izao inimboly anao no nanolotra ny zanakao, satria tsara anao, tena tsara anao, satria tia ianao, fino loatra ka nisitraponao Tompo no nisitraponao Tompo no delikeo, kaninonino nanjo eo amin'ny fiainako, nisitraponao Tompo atokisako. Panota tsy mentsika nefa noraisinao, rehefa avy ny bebaka, satria tsara anao, tena tsara anao, satria tia ianao, fino loatra ka nisitraponao Tompo no nisitraponao Tompo no delikeo, kaninonino nanjo eo amin'ny fiainako, nisitraponao Tompo atokisako. Zao tontolo izao tomaditra mafiatoka, nefa te antsoinao isan'andro tsy tapaka, satria tsara anao, tena tsara anao, satria fitianao, fitiavanao ianao, ka nisitraponao Tompo no mamekeo, nisitraponao Tompo no delikeo, kaninonino nanjo eo amin'ny fiainako, nisitraponao Tompo atokisako, ka nisitraponao Tompo atokisako.
rahantsika vavaka izany toloteny izany ravana dia rahantsika vavaka izany ihany koa ho azany mpanakanto izany dia fifaliana ho azy ny tandrina didin'Andriamanitra. Aiza ho aizany ianao fa reha olona rehetra naomby tao anatin'ny baiboly ireo dia nitandrina didin'Andriamanitra avokoa. Manao antsoavo amintsika tsirairay avy androany. Raha hitanao sy tsapanao mihitsy hoe mbola misy zavatra tsy mety misokatra eo amin'ny fiainanao, toa mivavaka foana ihany ianao fa fijona vavolombelona ny olona ny tena henonao fa tsy mba misy mihitsy avy aminao. Teteny aminao androany hoe andramondray aloha ny mitandrina ny didin'Andriamanitra. Fa za miny fa zany ny tsy ampy eo amin'ny fiainanao. Fa ho lava andro iainana ianao ary ahita fitoerana an'Andriamanitra. Ngeza ny valim-potianao fa tsy kely. Andaontsika hivavaka amin'izao fotoana izao. Andaontsika tena hiteny mihitsy hoe Jesosy io ampianaro aho satria havana. Ianarana io. Ianarana ny mity an'Andriamanitra. Ianarana ny manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fitandremana izay tiany. Dia teny eny hoe ampianaro aho Jesosy. Ampianaronao ny sitraponao ahako mba ahafahako manana fiainana tsara sy mahafinaritra. Misaotra anao izay Jesosy tamin'ity fotoana androany ity. Misaotra anao mankasitraka midera sy mankalaza Jesosy tamin'izay rehetra nataonao tamin'ity androany ity. Misaotra fa fantatra efa mampianatra anay indray ianao amin'izao fotoana izao. Mampianatra ny tsirairay avy mba hitandrina ny didinao. Fa mahavelona ny fitandremana ny didinao fa tsy mahafaty Jesosy. Ary mangataka aminao izay amin'ny androany ity hoe mba hamelovanao ny fiainan'ny reto olona tsirairay avy reto. Hamelovanao ny fiainan'ny tsirairay avy na dia fa fiainana mitsipozipozina misy olona efa mba vahoana Jesosy fa ampio izy hitandrina ny didinao. Dia ho laliana amin'ny fiadanana ny fiainany. Dia ho ambininy izy dia entiny atao satria eo ianao manatrika eo ianao. Misaotra Jesosy malala. Dia apetratananao ny tsirairay avy. Izany teninao zany ny Jesosy tsisy ho latsaka, tsisy ho raraka an-tanina dia iray aza. Fa tena hoe ho tafiditra anatin'ny foniny tsirairay avy dia hamoa avy zato eny. Manomboka androany Jesosy dia misy olona indray ao ambadimbadika ao amin'reto mpijery reto ka sianao manokana mba hitandrina ny didinao amin'izay. Ary ao aoriana zany dia hanokatra lalana ianao Jesosy. Hanokatra lalana izay mbola tsy nisy nanokatra hatramin'izay. Ho tsapan'ireto olona reto fa misy tanan'Andriamanitra velona manomboka miasa amin'izay ao amin'ny tany. Misy pejy tsimbadika ny fiainanao. Raha amin'ny androany tenao manoro tena hoe za Jesosy ampalalao an'ny didinao, ampalalao an'ny lalanao fa akatoanao any. Dia ho hitanao ny fiovan'ny fiainanao io. Hitanao no anankaran'Andriamanitra indray io fiainanao io. Misaotra Jesosy. Misaotra anao ny amin'ny zavatra rehetra matoky anao izay. Dia laza saotra sy voninahitra efa anao hatramin'izay. Dia ho mandrakizay indrindra. Halleluja. Amen. Hivavaka tsika amin'izao fotoana izao amin'ny firenena mpandrotsika raha vavitsika Erika hivavaka ho an'ny firenena. Teny tompo raha vavy Erika anao ny fitenenana. Jesosy Pasitera dia tahita Jesosy tika tsirairay avy izay mbola tratranso indray amin'ny fiarity dia hiara hivavaka sika amaranana fotoana sy amin'ny firenena. Dia Andriamanitra iray tsara indrindra mbola misaotra sy midera ary mankalaza ny anaranao indray izay amin'ny fiarity. Misaotra Jesosy fa mbola mitatanao sy mivombinao izay nandritra ny tontolo andro iny ka mbola ahafahana indray miantoraka aminao amin'izao alina izao mba mbola ahafahana indray mihaino ny hafatrao, mihaino ny teny mamy avy aminao Jesosy malala satria efa herinandro izay tsy nahareny teninao dia
mangetaheta an'izany teninao zany zay androany ka mikisanao teny mamy Jesosy makasitraka fa lehibe tokoa ny fitiavanao anay tsirairay avy mbola nafahanay mihaino an'izany asatrao zany dia tena mafonja sady mahakasika ny fonay tena hoe sabatra roa lela mitsatoka ty anatin'ny fonay tokoa zany teninao zany Jesosy manalina sady mampianatra anay indray mbola hitandrina bebe tokoa ny didinao andeha amin'ny fahamarinanao katoza ilazainao Andriamanitra satria ireo ihany no varavarana ahafahanay mahita ny famonjenao ahafahanay mahita ny voninahitrao Andriamanitra dia makasitraka Jesosy nampianatra anay androany tena raketiny atao ponay izany teny mamy izay nampitondrainao mpanomponao zany androany misaotra Jesosy satria maro ny olona mbola tsy mitandrina ny didinao maro ny mbola variana maro ny mbola mianahana amin'izao fotoana izao Jesosy nefa ny efa andro faran'izao dia nanaitra anay indray ianao tao anatin'ny torimaso lalina anay tao Jesosy tena namohana indray ianao tamin'ity alina ity hoe ny didinao rery ihany no ahafahanay mandresy ny ahafahanay mahita fahatsaranao hiasa amin'ny fiainanay ny ahafahanay mahita fitahiana sy fahasoavana Jesosy dia didinao ry ihany ny fitandremana izany didinao izany dia saotra Jesosy tena hoe raketiny ao am-ponay izany teny izany ary tsisy averanay ho latsaka raraka amin'ny tany izany fa tena hitoetra hitsatoka ty anatin'ny fonay dia tena hamozatra avela ty anatin'ny fonay ko hampiarinay amin'ny fiainanay indray Jesosy dia mbola mety didy tsy tanterahanay Jesosy dia mbola ho ataonay ho amafisinay indray eto anatrehanao satria nampianatra anay indray enao tamin'ity androany ity Jesosy saotra indrindra fa lehibe ny fitiavanao anay dia amezanay voninahitra ny anaranao izany ary mahitoza ny teny izany Jesosy mbola tafatory teto indray dia misy olona tena tianao voakasika andray an'izany teny izany dia makasitraka indrindra Jesosy dia ankehitriny Jesosy tena hoe mbola hitondram-bavaka indray izany firenenay mafiatoka izany Jesosy tena izany firenenay izany Jesosy tena hoe mafiatoka tsy mihaino ny teninao tsy mitandrina ny didinao nefa toa maro Jesosy no mivavaka ao anatin'ny firenena eo maro Jesosy milaza hoe kristianina fa tsy teny amin'ny sorotry ny vahoaka malagasy amin'ny fitandremana ny didinao izany fa mbola vao maika raha mirona any amin'ny fahaverezana any amin'ny fahalotona Jesosy malala dia nangatanay Jesosy dia tena hoe hitodika manokana ny masonao hijery an'izany firenena izany tena mindra fo amin'ny firenenay ianao ary kasika amin'ny fon'ny vahoaka malagasy mba tena hoe anatona anao bebe kokoa akatoanao hitandrina ny didinao indray Jesosy satria io ny varavarana sy lakone ahafahan'izany firenena izany sokatra ahafahan'izany firenena izany tena hoe hotahinao ary anam-piadanana satria tena tsy misy fandriam-pahalemana ao anatin'izany firenena izany Andriamanitra tena mandako ny herin'ny ezy isan'andro Jesosy dia vonola accident misy ny aretina maro samihafa ao koa Jesosy ny fahantrana ny tsy fisiany hitanao izany Andriamanitra tena hoe ao anatin'ny fahoriana lala amin'ny firenena malagasy Jesosy malala nefa mbola minitsy mitodika aminao ihany fa mbola variana amin'ny fampianaran-diso Jesosy tena hoe kasio ahodony ny fony sy ny sainy vahoaka malagasy fa tena anantona anao bebe kokoa anary ny safo ny fahalotona rehetra fa io ny tena hitako hoe sakana tsy ahitan'ny firenena malagasy ny voninahitra ao Andriamanitra dia mamindra fo an'izany firenena izany kasio ny sambatan'olona Jesosy dia rehefa manokana ireny toerana fitsaboany reny olona marary reny Jesosy kasio amin'ny indrafonao mba tena hoe hitodika aminao ary sitrany izy ireny amin'ny alalan'ny fianonan'ny teninao amin'ny fakatoavana anao amin'ny finoananao dia ianao ny nanova amin'ny fiainan'izy ireny tsirairay avy koa Jesosy ireo olona izay sahirana tsy manan-kohanina maro be amin'izao fotoana izao dia ianao amin'ny anjara ho azy ireny tsirairay avy Jesosy malalo ny any fonja dia omeo anjara Jesosy ary amin'izao foa ary jerevany koa Jesosy ny firenenay feny mpitondranay indrindra eo ihany koa ny fiangonana Jesosy izay amin'izao fotoana izao dia maro ny tsy mbola mitandrina ny didinao dia tarito ireny mpanompon'Andriamanitra ireny dia dinao Jesosy mba tena hoe isahijoro hitoro ny fahamarinanao satria ihany Jesosy no varavarana fahan'izy ireo misitona ny ondrinao ho aminao Jesosy malalo ary mba tsy hahavery an'ireny mpanomponao rehetrarehetra ireny Jesosy dia matoky izay Jesosy fa mihaino-bavaka teto ianao ary matoky izay fa tena hoe hijery manokana izany firenena izany ianao dia apetraka feno am-pelantananao izany vavaka izany Jesosy ary izay tsirairay avy reto Jesosy tena hoe raha hiala eto izay dia
ny famatrianao no aoka maharaka ny tsirairay avy ny toerana izay misy anay ihany Jesosy ary ao ny efa mifo Jesosy dia ianao ny anfanay masinao hitantana sy hitaridalana azy ireny ary izay mbola atoro Jesosy dia ianao amin'ny toromaso manana tsirairay avy ka tsy ala tao ambavanay tsy ala tao fononay izany teny mamy izay nampifondra ianao mpanomponao izany dia saotra indrindra Jesosy dia voninahitra ho anao irery ihany aleluia amen. Aleluia. Mankasitraka indrindra ranam-bavirika antsika tanatina vavaka matsiro tena miredareda zany Andriamanitra manakira-pahasoavana re ranam-bavy malala amaly fitianao zany asan'Andriamanitra izay nataonao teto zany dia mitombozotra mitombo fahasoavana dia raha ampiasain'Andriamanitra foana ianao hitondra vavaka ho azy. Aleluia. Dia tapitra eto koa ny fandarantsika dia tapitra eto ary manome fotoana indray raha mbola tsy tonga eny amin'ny lanitra raha Jesosy ka sitrapon'ny mbola velonay avokoa tsika rehetra dia tonga eto rentsika raha pitso amin'ny 7 sasany tahaka izao amin'ny fandarana manaraka samita in'Andriamanitra sotrana rahatrehitra ny farany dia raha pitso rentsika miona. Aleluia amen. Mahireza daholo.